eo amin'izay lafy vaovao zay hatrany moa dia ny filoham-pirenena ihany sy no manana fahefana afaka manendry ny maso ivon'ny firenena any ivelany hoy ny fanazavana ny tindramatoa Beatrice Atala minisitra ny raharaha-mbahiny malagasy. Ankoatr'izay manana neviny ity farany makasika ilay vehivavy migadra ary maty any Koety izay tranga voatsela akory zay. Andalana ny fanendrena ny maso ivon'ny Madagasikara any ivelany hoy ny ministra raharaha-mbahiny Beatrice Atala. Fanendrena ambasador izay fahefan'ny filohan'ny repoblika. Raha ny fanazavana dia anatin'ny fisafidianana izay ambasador any Madagasikara ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Efa eo ampanaovana an'izay ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao betsaka moa ny parametra tsy maintsy nandrasany tsy maintsy nijereny fa dia mino azy zany fa atsoatsy dia efa hipetraka izay zavatra zany. Mikasika ny fisiana vehivavy migadra ary maty any Koety dia nilaza ny ministra raharaha-mbahiny fa misy ny fampirarahana izay tanterahan'ny ministera ny raharaha-mbahiny malagasy. Io Koety io zany dia fanazahoana tatitra efa elaela ary lazaina fa misy vehivavy marobe izay migadra ary any Koety amin'izao fotoana izao ny olonantsika fotsiny tsy manana ambasady sika any miezaka izay zany mifandray amin'ny tompona andraikitrany mba lalàna hoe ahoana ny atao ary efa misy ny fampitahana an'izay teo anivon'ny gouvernement dia hojerevana moa zany momba le vehivavy gasy dia zay na fa hoe maty any satria tena sarosarotra be zany ny azahoantsika tena hoe ny vaovao marina indraindray avy any noho izay tsy fananatsika an'izay relation hoe olontsika amin'ny toerana zay. Lazaina nge fa 5-telopolo ozy ny sasany vehivavy migadra any dia tsy miravoravo tanana ny ministera angamba fa nandritra ny volana maromaro zay nefa manangona ny vaovao rehetra sy mahafantatra ny vaovao rehetra ary manao ny fangatahana ihany koa mba azahoana ny transféré an'ireny ankizy ireny makaty amintsika. Le transferana olona migadra koa nge tsara ho marina fa misy tsy maintsy misy accord fifandraisana entre ny ministère de justice sy ny fitsarana amin'le toerany. Raha ny fanazavana nataon'ny ministra raharaha-mbahiny isy ny teknisiana malagasy izay alefa